Fihariana rehetra Nathalie Andriamanantena, mpitantana orinasa antsoina hoe ARN Group. Misehatra eo amin'ny resaka fampiofanana dia manao resaka organisation ana événements internationaux koa, indrindra ny atelier internationaux izay misy eto Madagascar. Ny torohevitra tiako ampita ho an'ny tanora, surtout ny tanora vehivavy izay te hiditra misehatra ny fandraharahana angambany dia mila manana an'izay goût du risque izay. Izany hoe indraindrantsika mihoatra foana rehefa hoe izaho manana projet kely dia indraindrantsika mihoatra foana fa amiko izy mila le risque aloha. Rehefa tafiditra ao anatin'ilay izy dia mianatra mandeha par étape foana hoe inona no tokony atao mba hanatsarana an'ilay izy. Satria raha ny expérience-ako manokana izao juriste publiciste nefa niditra tao anatin'izay sehatra ny fandraharahana izay dia sady hoe manangana izany no miasa ao anatin'ilay izy no mianatra foana. Dia izay ngamba no torohevitra afaka omeko. Misaotra tompoko.